taorian'ny tetikasa rano Wash izay niarahany États-Unis sy Madagasikara dia manohy ny fiaramiasany ny firenena roa tonta ao anatin'ireo tetikasa roa ranomaritra sy diosera izay miompana manokana amin'ny fanadiovana sy ny fidiovana. Ny maraina teo no natao ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ireo tetikasa roa ireo tetsy amin'ny Carleton Anosy vovonangony namana avitry ny Anarakotoarso sy fanirandremanana. Raha ny antotanisan'ny USAID dia 500 ny malagasy no tsy misitraka ny rano fisotro madio. Maheriny 100 no tsy misitraka ny tolotry ny fanadiovana. Antony fanohanan'ny gouvernement américain amin'ny alalan'ny USAID izay nanokana vola $570 anohanana ny ezaka Madagasikara amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny mponina miompana amin'ny fanadiovana sy ny fidiovana. Tetikasa goavana roa no izara ny famatsimbola. Ny tetikasa ranomaharitra izay novatsiana vola $570 ary aharitra 5 taona ny fanateterahana azy. Faritra 7 dia ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Sofia, Betsiboka, Anosy, Sandroy ary Atsimo Atsinanana no isitraka ny tetikasa. Tanjona ny hanamorana ny fahazona sy ny fampiasana rano fisotro madio fa indrindra ny fikatsahana vokatra maharitra ara-pahasalamana ary fanomezana tolotra fanadiovana ho an'ireo tokantrano eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Tetikasa diosera kosa dia novatsiana vola $10 izay aharitra 4 taona sy tapany ary natokana ho an'ny tanan-dehibe 3 dia Imajanga sy Fianarantsoa ary Toamasina. Tanjon'ny tetikasa diosera ny fampitombonan'ny fisitrahan'ny tokantrano vokatra sy tolotra fanadiovana sy fidiovana tsara kalitao sy ho an'ny rehetra. Ao anatin'ny pakady anafainganana ny fanomezana ny malagasy ny rano fisotro madio, fanomezana malagasy ny fisitrahana ny fototra fototra eo amin'ny fanadiovana sy ny fidiovana no tanterasika ankehitriny ary dia fanambara teo fa nisan'ny mampiavaka ireto tetikasa anankiroa reto dia ny fanentanana ny sehatra tsy miankina hiditra ao anatin'ny fampiasam-bola amin'izany resaka rano fanadiovana sy fidiovana izany ary fanovana ihany koa ny toe-tsaina sy ny fitorantenan'ireo mponina ao anatin'izany hoe mahazava-dehibe ny resaka fisitrahana rano fisotro sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Atao hoe isa-taona dia misy ny tatitra ho ataon'izy ireo ampifantarana azy ary tsara ihany mampafantatra antsika hoe toy an'ny tetikasa efa nataon'ny USAID tamin'ny rano Wash eny taona teo aloha izy io izay nahazahoana atao hoe tarehimarika tokoa mazava tao anatin'izany tany amin'ny 700,000 tany ny olona vao misitraka rano fisotro madio ary manodidina ny 500 ny commune nampidirana an'izany fototrafitra izany. Raha ty amin'ny tetikasa teo aloha izy tsy nisehatra teo anatin'ny sehatra ny fanadiovana sy ny fidiovana dia rehefa ny fampiresahana sy nataony atsisika dia izay mahatonga an'ireto tetikasa roa goavany reto sady misy ny ranomaritra ho an'ny rano fisotro madio fa misy ihany koa ny diosera ho an'ny fanadiovana renivohitra. Tanan-dehibe 3 araka izany no isitraka ny tetikasa diosera. Anisan'izany tanàna ny Toamasina. Anisany mahazo tombontsoa, mahazo famatsimbola ty diosera ty. Ny situation iainana zany dia hitantsika fa maro ireo mponina no mbola manao maloto eny amoron-dranomasina sy eny amin'ny toerana tsy tokony anaovana an'izany. Porofin'izany ohatra raha manadio ny canal de Pangalane izahay dia ankoatran'ireo fako volo tsy ny karazany dia misy ny maloto izay ataon'olona izay anisany manahirana ny manadio azy. Ka ity atrikasandroany izay natomboka androany ity dia nahazo an'izay famatsimbola izay Fianarantsoa Majunga Tamatavy le $10 millions ao anatin'ny 5 taona zany dia zava-dehibe ho an'ny Tamatavy. Ao anatin'io ihany koa zany no ilaina ilay raha ataontsika hoe raha manadio canal ohatra ny mpiasan'ny commune betsaka amin'ireo WC ireo tsy olona ndresaka na ny kabonen'olon-tsotra zany no milatsaka ny anatin'ireny canal reny. Zany rehetrarehetra zany dia misy fiatraikany amin'ny fahasalamana. Ao Toamasina ihany koa dia mbola misy ny fièvre typhoïde. Zany rehetrarehetra zany dia vokatry ny ataontsika hoe faloton'ny rano sy ny manodidina ka izay mahazava-dehibe izy ity. Ny commune urbaine fa miara-miasa amina privé ihany ao anatin'izay resaka vidange na fosse zany fa tsy maharaka. Ny tetikasa ranomaharitra dia ampisitraka tolotra fanadiovana ho an'ny olona 2,4 sy 7 hetsy sy rano madio ho an'ny olona 2 sy 3 hetsy. Ny tetikasa diosera kosa dia hanome tolotra fanadiovana ho an'ny olona 5 sy 7 sy 1 hetsy. Nanamafy ny solotenan'ny gouvernement any États-Unis sy ny USAID fa vonona ny anohy anohana ny Madagasikara
amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny mponina izay anisan'ny tanjona goavany fanjakana malagasy.